Fantasy kosa fa isan'ny fitaovana iray afaka anaovana fanaka ho haingon-trano ny baoritra, fomba iray entina miaro ny tontolo iainana ihany koa moa ny fampiasana ity karazana fanaka iray ity. Ndeo arahantsika kosa ity fanadadiana nataon'ny Ravakarandriamanala sy Mamra Samuel ity. Vokatra miaro ny tontolo iainana na ilay tsona amin'ny fiteny baiko hoe environnement écologique no azontsika itsony ireny fanaka vita amin'ny baoritra ireny. Fatao ary fa ahavitana fanaka amin'ny endriny sy angeza izay lanao ny baoritra ary tsy atahorana ho mora simba akory. Orinasa malagasy eto Madagasikara mifantatra fa manao ity asa amin'ny famokarana fanaka vita amin'ny baoritra ity. Nambarany tompona andraikitra teo anivony ity orinasa malagasy iray ity fa ankoatra ny vita izay latsaka kokoa raha mitaha amin'ny fanaka vita amin'ny hazo izay nazatra hatramin'izay moa dia mampiena ny fanapahana ala ihany koa ny fanaka vita amin'ny baoritra. Avy eto atoerana avokoa ny maka ny akora ampiasaina aminy. 12 andro farafatarany faharetan'ny asa fanamboarana fanaka iray vita amin'ny baoritra fa miankina amin'ny angezan'ilay fanaka kosa no amaretana ny tena fe-potoana amin'ny tany teknisianina azy. Misy moa ny fikojakojana manokana tao aminy raha sendra misy tasy, saingy ny rano sy ny afo kosa ny tena vahavalony. Ao anatin'ny finoana no ndeha maranantsika ny fampalam-baovao noho ny fangatahany maro izay manaraka ny fampianaran'ny apokalipsy izay atolotry ny pasteur Mayola dia averina farany eny amin'ny tokotany malalaka ny foibe apokalipsy etsy ambodin'ny sotry ilay konferansa lehibe fanazavana ny baiboly ara-matematika sy fizika ary ara-panahy Rampitso Alahady manomboka amin'ny 7 maraina. Rampitso Alahady 17 Novambra manomboka amin'ny 7 maraina no fampitoana eny amin'ny vahoaka n'Antananarivo izay manaraka ny fampianarana ny apokalipsy ny pasteur Mayola etsy amin'ny tokotany malalaka ny foibe n'ity fiangonana ity etsy ambodin'ny sotry. Araka ny fantatra dia ho tanterahana eny an-toerana eny koa ilay conférence lehibe izay anazavana ity mpitarina ity ny baiboly ara-matematika sy fizika ary siantifika. Araka ny fangatahan'ny olona izay azo lazaina hoe tsy nanatro maso dia nisy ny fangatahana izy ireo zany hoe mba tokony ho asiana tena mba farany satria misy an'izay ihany koa anaty baiboly hoe 7 mahavalo azy. Dia rehefa nandinika zany ny ao amin'ny pastoral miaraka amin'ray aman-dreny pasteur Mayola dia hoe aleo ary asiana farany amtia volana novambra tia mba ahafahan'ireo olona izay mangetaheta hanatrika an'izany conférence zany. Fantatra ihany koa fa mbola itony herinandro manaraka io ity conférence lehibe ity izany hoe ny alarobia 20 sy ny alakamisy 1 ary ny zoma 2 novambra ho avy izao samy hanomboka amin'ny 9:00. Hatreo indray ny vaovao antsika misaotra sy mankasitraka anao nanaraka nyity fotoanantsika ity hatramin'ny farany mirary alina finaritra ho antsika hatrany marika amin'ny fahitalavitry matv mametraka veloma mandrapitafa tompoko.